faly miarabantsika rehetra indray mandroba n'Andriamanitra tokoa ve ny olona raha tsy manao ampahafolon-karena. Io fanontaniana io no hitondrantsika fanazavana amin'ity anio ity ka hojerevantsika manomboka any amin'ny Genesisy Malakia sy aty amin'ny testamenta vaovao ahafahantsika mamaly izany fanontaniana izany. Any amin'ny Genesisy toko 420 andininy 20 dia izao ny voasoratra: ary isaorana anie Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Tokotokony ho 700 taona talohan'i Jesosy Kristy zany Abrahama izany. Ary eo dia hitantsika ravana fa natolotra Jehovah teo an-tanan'i Abrahama ny fahavalony dia nanao ampahafolon-karena i Abrahama. Lesona anankiroa avy hatrany notsoahantsika amin'izany dia ny hoe ny nanaovan'i Abrahama ampahafolon-karena dia satria noho ny fahasoavana izay noraisiny, fa tsy hoe nanao ampahafolon-karena izy mba hahazo fahasoavana. Ny faharoa, tsy mbola nisy akory ny lalàna tamin'ny andron'i Abrahama dia efa nanao ampahafolon-karena izy. Ny dikan'izany dia hoe fanomezana tena an-tsitrapo fa tsy vokatry ny faneriterenana ataon'ny lalàna no nanomezan'i Abrahama ampahafolony tamin'izany fotoana izany. Io ampahafolony io dia nomena ny Melkizedeka izay ambarany amin'ny Hebreo toko 7 andiny voalokatra amin'ny 7 fa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Rehefa nandeha ny fotoana, i Abrahama moa niteraka ny Isaka, Jakoba, avy eo i Jakoba niteraka 12 lahy, dia ireo zanany ireo andeha tany Egypta nandritra ny 700 taona, dia nirahan'Andriamanitra Mosesy hanafaka azy ireo tany dia navoaka tao amin'ny tany Egypta tao ny zanak'Israely dia teny anefitra dia nomena indray ny didy sy ny lalàna. Ka hijerevantsika indray zany ny Levitikosy toko 7:20, Levitikosy toko 7:20 andininy 70 ka hatramin'ny andininy 430 dia hoy ny voasoratra hoe: ary ny ampahafolon'ny vokatra rehetra amin'ny tany, na ny tanimbary na ny misa dia any Jehova, masina ho an'i Jehova izany. Toy izy amin'ny andininy 430 manao hoe: ireo no didy izay nandidian'i Jehova ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitry Sinay. Tokotokony io 500 taona talohan'i Jesosy Kristy no nanomezana ny didy tany amin'ny tendrombohitry Sinay. Ary dia Mosesy nanome azy ny zanak'Israely. Eo zany ditantsika fa niova ilay ampahafolon-karena, lasa didy tsy maintsy natao ary nomena ho an'ny Levita any amin'ny Nomery toko 7:20 andininy 120 satria ny Levita moa dia tsy manana nazaran-tany, tsy afaka hanamboly, tsy afaka niopy dia noho izany karazana fanatitra homena azy ireo hatao sakafony ny ampahafolon-karena zany tamin'izany fotoana izany. Dia misy teny moa hoe raha tiana havotana, aziko fanazavana kely sao dia garsika hoe nidika hoe raha tiana havotana hoe raha misy zany ampahafolon'ny vokatra na ampahafolon'ny bibinao ka tianao ho alainao anao le izy dia vidinao le izy, fa vidinao dia asianao zanany ray apahadiminy, dia iny vola vidiny iny no omenao ho an'ny Levita araka ny lalàna izay ambarany eo. Dia amafisiny io lalàna io any amin'ny Deutéronomie, any amin'ny Deutéronomie toko 4:20, Deutéronomie toko 4:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 dia amafisina momba lalàna ny amin'ny ampahafolon-karena. Dia azavaina kokoa eo zany ny amin'ny hoe misy ny ampahafolon-karena izay omena isa-taona ary misy izay isaky ny 3 taona. Fa ny tena mampiavaka nyity Deutéronomie ity dia ny filazana fa ny ampahafolon-karena dia tsy maintsy any amin'ny tany izay nofidin'Andriamanitra no hinanana azy. Ka tsy voatery hoe omena ho an'ny mpisorona fotsiny na ho an'ny Levita fotsiny fa na le olona tompony aza dia afaka mihinana ilay ampahafolon-karena vokatra avy aminy zany, fa tsy azo no hanina zany izy fa tsy maintsy any Jerosalema any amin'ny tempoly no hinanany azy araka ny ambara amin'io Deutéronomie io. Kanefa azo nomena ho an'ny kambody, azo nomena ho an'ny mpitondra-teny, azo nomena ho an'ny Levita sy ny mpisorona, azo nomena ho an'ny vahiny koa ilay ampahafolony amin'izany fotoana izany saingy misy fepetra ilay izy. Zavatra hitantsika amin'izany ravana dia izao no hoe tena raharaha be zany le fanaovana ampahafolon-karena. Raha manana vokatra ianao zany isaky taona le izy dia tsy maintsy ianao zany isa-taona mivezivezy makany Jerosalema manatitra le ampahafolon'ny vokatra izay anananao. Dia ny mpisorona moa io zany no ivelomany, io zany no iainany, dia manana trano fitehirizana mihitsy izy. Ilay ambarana ny Malaki hoe asivo hanina ao amin'ny trano firaketako. Io zany ny sakafo fiveloman'ny mpisorona tamin'izany fotoana izany, karazany rakitra raha izay ny fomba azahoantsika azy kokoa. Dia nandeha ny fiainan'ny zanak'Israely dia hitantsika tsara moa, fantatsika tsara ny tantara fa tsy nilamina ny fiainan'ireo zanak'Israely ireo.
satria rava nanompo sampy nijangajanga niala tamin'Andriamanitra ireo rava na nitepola za simba. Aty amin'ny Malaki zay boky farany ny amin'ny testamenta taloha dia misy le fahafantatsika tsara tenin'Andriamanitra momba ny Fahafolon-karena nambara. Eo amin'io Malaki io dia tena nisy fanentanana zany natao satria variana sady sahirina tamin'ny fivelomana ny olona dia noentanina mba hanao Fahafolon-karena. Dia lalàna tsy inona le zavatra tsy maintsy atao fahotana ny tsy fanaovana azy. Dia izay no natonga leo amin'ny andininy fahavalo manao hoe handroban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo, nefa ianareo amin'inona no androbana ianao? Amin'ny Fahafolon-karena. Voaozona amin'ny ozona ianareo nefa izao no ropainareo. Dia izao ianareo rehetra firay firenena izao. Zany hoe ny tsy fanaovana ilay Fahafolon-karena zany dia tena ozona mihitsy fandrobana an'Andriamanitra. Satria lalàna le izy, lalàna nomenan'ny Israely mihitsy. Toy izy amin'ny andininy fahafolo hoe entonareo ny Fahafolon-karena ho sisy rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Io le teneniko teo hoe misy trano mihitsy fitehirizana sakafo ho an'ny mpisorona le hampafolo ny zavatra rehetra hoentin'ny olona hoe asivy hanina fatria tsisy tsony zany tao, vida zany le toerana tao fa dia noana ny mpisorona tsisy haniko hanina ny mpisorona mba hasikanina ho izy ary izao toetrany amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovoako ny varavara lanitra ho anareo, hampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo. Hitantsika amin'izany dravana fa ny fanaovana Fahafolon-karena zany raha araka io fanentanana nambara Malaki io dia tena mahatonga ny lanitra hisokatra mihitsy, andraisan'ny olona fitahiana. Ary mbola tanosainao le fitahiana isan-karazany hatramin'ny hoe valala, ny aretina sy ninona ho alan'Andriamanitra daholo zany raha toka le olona ka manao Fahafolon-karena. Fa rehefa tena jerevanao soratra masina tsy naomby koa io fanentanana io. Tsy naomby io fanentanana io. Fa raha naomby io fanentanana io ka hoe niteraka famonjena ho an'ny olona ny fanaovana Fahafolon-karena, ny asa, ny lalàna dia tsy nidina tetỳ amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra. Ary zay no natonga an'Andriamanitra nanao fanekena vaovao. Avadika tsika amin'izay ny pejy ao Malaki dia hitantsika fa boky vaovao amin'izay. Fanekena vaovao nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ka rehefa tonga ny fanekena vaovao dia tsy hoe manao Fahafolon-karena mba hisokatra ny lanitra dia hidina ny fitahiana, fa izao efa nosokafan'Andriamanitra ny lanitra dia nampidiriny ny fitahiana, izy io fitahiana manana ampiampy io Jesosy Kristy io, dia efa noraisinao sahady ilay fahasoavana. Raha tany amin'ny testamenta taloha zany dia hoe manao an'ity le olona mba hahazahoana an'ity famonjena ity, fa ny testamenta vaovao dia hoe efa azonao ny famonjena, efa nomenanao sahady ny famonjena, dia iny famonjena nyraisinao iny no mahatonga anao miteraka hanao asa na hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Dia izay zavatra izay no nahatonga ny testamenta vaovao nanambara any amin'ny Galatiana 5:5 manao hoe efa no ahafahan'ny Kristy nareo ozy izy. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tonga dia tonga namonjy izao tontolo izao dia efa nanafoana sahady ny fanadevozana sy ny fifehezan'ny lalàna ny olona. Dia hoy izy Paoly any amin'ny Galatiana 5:5 hoe ho amin'ny fahafahana no nahafahan'ny Kristy antsika ka tomera tsara aza mety azony ny zoga ny fanadevozana intsony. Inona moa ny dikan'izany dravana? Tsy voafehan'ny lalàna intsony isika, tsy hoe zavatra tsy maintsy atao intsony, satria zany nahatonga ny ahabetsaky ny ota. Raha vakinao tsara ny romanina dia hoe ny lalàna io nahatonga ny olona lasa nandika lalàna dia lasa nahabetsaka ny ota, dia tonga Jesosy Kristy handrava ny herin'ny ota io. Tsy midika koa zany hoe tsy ilaina intsony ny testamenta taloha na hoe foana zany lalàna rehetra amin'ny testamenta taloha, fa misy lalàna izay mbola noamafisina ty amin'ny testamenta vaovao. Ary misy kosa ireo zay efa tsy noraisina intsony satria miteraka fahotana ho an'ny olona fotsiny. Anisan'izany ny voaloam-bokatra, ny sabata, ny Fahafolon-karena, ny amin'ny biby maloto sy ny biby madio sy ny zavatra samihafa izay nambarany soratra masina hoe sy ny famorana tsy any amin'izany intsony ny famonjena. Aty amin'ny testamenta vaovao zany amin'ny tinako azy teny hoe raha ohatra ka misy ny didiny amin'ny hoe aza mangalatra na aza mitsangajanga na aza mamono olona dia hoy tsika hoe efa novonjen'Andriamanitra, efa noraisiko avy hatrany ny famonjena noho izany tsy handeha angalatra, tsy handeha hamono olona, tsy handeha hanao an'izany intsony handotoko ny famonjena izay efa noraisiko. Fa raha tany amin'ny testamenta taloha dia ny hoe aza mangalatra, aza mitsangajanga mba hahazahoanao famonjena. Dikan'izany dravana dia izao na nisy fanitsin'Andriamanitra na nisy fanavaozan'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao, ary io indrindra no tokony hiainantsika. Afaka mbola manao Fahafolon-karena ianao, saingy ilay Fahafolon-karena mitovy amin'ilay nataony Abrahama, tsy mbola nifeheziny lalàna izy fa vokatry ny faharesendahany dia nanome ho an'Andriamanitra izy ary zany koa no azontsika atao. Tsy voatery intsony
misy ny olona tena misy ny fiangonana tena masika ary tena tsy manaiky mihitsy ary tena mampirisika ny olona hoe manaova mpahafolo-karena raha te azo an'izao sy te azo an'izao sy te azo an'izao mbola fanitandana tany amin'ny Malaky zany fa ny amin'izao testameta vaovao zao ry havana efa noraisinao ny famonjena efa noraisinao toy Jesosy Paul manao hoe ny fitiavan'ny Kristy amin'izay no manery antsika. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo. Tsy ny lalàna intsony mamery ianao hanao mpahafolo-karena. Tsy voatery ianao na tsy maintsy ary raha ny baiboly no jerevanao tsy biblika ny fanaovana mpahafolo-karena isam-bolana fa isa-taona isaky ny 3 taona fa ny tena ambaran'ny soratra masina dia ny faharesen-dahatra ny fitiavan'ny Kristy ny famonjenanao efa nosokafan'Andriamanitra ny lanitra teo amin'ny Jesosy natao batisa ary efa nampidinina fitahina manana ampiampo atsika dia efa io Jesosy io amin'izay ny famonjena ho atsika dia ny dikan'izany dia zao rehefa resy lahatra ny amin'izany famonjena izany ianao dia afaka manome ianao mamoaka ianao tsy mieritreritra hoe hanome mba hahazo fa efa nahazo ka dia hanome ary tsy fehezin'ny lalàna intsony fa fehezin'ny fahasoavana dia miraso atsika rehetra tsy marina ny fanambarana fa mandroba an'Andriamanitra isika raha tsy manao mpahafolo-karena. Raha mahasoa anao izay vidéo zay dia zarao ary dia mirary soa atsika rehetra ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika hatrany.